fa zay mba kely fantatro fotsiny mety ho lazaiko eo amin'izany zavatra lehibe izay ambaranao izany. Ny tantaran'ny fiangonana FTKM na ny fanombohany na ny fisiany na ireo misiona samihafa nikarakara ny fiangonana taty amintsika ka nahatonga an'ireny fiangonana ireny ho tonga amin'izao faritra sy toerana misy azy ankehitriny izao, ireny tsy dia mandeha ho azy fotsiny amin'izao fa mitsofoka ao anatin'ny tantaran'ny tontolo misy antsika. Ny tontolo misy antsika raha ohatra ka ho tsotsorina ny fomba filaza azy dia tontolo ny fandafaran'ny fiovana sy ny fahasamihafany isan-karazany ary na dia niendriky ny finoana kristianina protestanta aza eto Madagasikara dia azo atao mahavah azy sy milaza ny aminy hoe inona no raisina tamin'ny fampianarana frantsay, inona no raisina tamin'ny fampianarana anglisy, inona no raisina tamin'ny fampianarana amerikanina, fa ireo no mahasamihafa kely ny fandehan'ny fisian'ny fiangonana tany am-piandohana. Ary efa nisy ny conférence intermissionnaire izay tany Antsirabe nanaovana azy tamin'ny taona 1970 dia nieritreretana ny aminy hoe ahoana no ampiraisana ny fiangonana kristianina protestanta eto Madagasikara. Tsy laza betsaka ny momba ny fandehan'ny fanombohan'ny tantaran'ny firaisan'ny fiangonana fa ria lava be raha izay no resahany eto. Fa ny tiako ambara fotsiny dia ny hoe ireo fiangonana niaraka tamin'ny LMS, London Missionary Society, dia fiangonana izay nandray ny fampianarana ny aminy hoe tsy mitondra anara-pinoana fa ny baiboly sy ny filazantsara fotsiny zany no entina aty Madagasikara. Ary dia niankina tamin'izany koa ny endriky ny fampampiavahana tao anatiny. Fampampiavahana tsotra be, tsy nisy fanehoana fanekem-pinoana mivantana tahaka izay mahazatra antsika amin'izao fotoana izao akory, fa fanaovana hira, vavaka, famakiana ny soratra masina, fanazavana ny soratra masina, ary fanatanterahana izay heverina fa hoe ny tokony ho tanterahina amin'izay zavatra nianarina tamin'ny soratra masina. Ny fialana amin'ny hoe anara-pinoana samihafa, ireo fanjakana izay naniraka missionnaire taty amintsika, indrindra ireo anglisy zany izay nandefa ny missionnaire ireny, dia nisy endrim-pinoana samihafa, nisy méthodiste, nisy congrégationaliste raha antany am-potony no eritreretina. Fa ireo zany no afarana ny missionnaire LMS izay tonga taty amintsika tsy hitondra anara-pinoana taty amintsika, fa ny baiboly fotsiny no entina taty. Ary dia nanaja izany izy, ary dia nanaraka izany ny fiangonana rehetra niombona tamin'ny LMS. Dia tsotra be ny liturgie tao amin'ireo, tsy mitovy amin'ny liturgie tany amin'ny fiangonana Luterana na ny liturgie tany amin'ny fiangonana MPF, samy nanany azy ny fandehan'ny liturgie. Mahasamihafa tamin'ireny, aiza ny toeran'ny fibebahana sy ny fangatahana famelan-keloka, aiza ny toeran'ny fanekem-pinoana sy ny fijoroana vavolombelona, samy nanany azy. Ny LMS tsotra be ny azy, famakiana ny soratra masina, fibaboany ao anatren'Andriamanitra ny amin'ny fahadosoana, fandraisana ny fahamezam-pahafan'Andriamanitra, zay fotsiny ny liturgie tao anatin'ny LMS. Ny fandehan'ny fiainan'ny fiangonana dia ny tandindomo ny fandehan'ny fiainany zao tontolo zao. Taorian'ny ady lehibe faharoa dia nisy ny fihetsika, tsy ny fihetsehan'ny fireneny samihafa ihany nananganana ny Société des Nations tao amin'izao tontolo zao, fa nisy ny fanombohana ny conseil œcuménique sy ny fiheverana ny amin'ny fampiombonana ny fiangonana lalindalina kokoa eran-tany io. Ka izay le conseil œcuménique izay no nitarika ny fomba fiheverana sy firaisana koa taty amintsika taty Madagasikara, dia nisy ny fietrehetana ny aminy hoe ahoana moa no tsy hatomboka taty amintsika fiangonana protestanta to, tsy dia misy mahasamihafa azy loatra hoy ny fietreretana. Ny zavatra izay entina maneho ny finoantsika amin'ny maha-kristianina antsika, ka manina moa tsy hatomboka aty amintsika ny firaisana. Nanomboka tamin'izay eritreritra izay noho izay vita ny ady lehibe faharoa, satria vita ny ady lehibe faharoa vao tena tafatsangana le conseil œcuménique des églises, ary tao anatin'izay ny fampirisihana ny fiangonana samihafa hifanatona iray ary ampitambatra mihitsy ny fomba fijery sy ny fomba fijoro vavolombelona tao amin'izao tontolo izao. Fanarahana fotsiny ny tenin'ny tompo manao hoe mba ho iray ihany izy rehetra, tahaka anao ray ato amiko ianao ato amiko zaho ao aminao. Izany tenin'ny tompo izany no nanery ny fiangonana ara-pinoana
tady firaisana hitady fiombonana ary ireo misiona samihafa zay niasa taty amintsika dia nanaiky ny aminy hoe aleo ary anana ny fahaleovatenany ny fiangonana malagasy io mbola adevitra hafa koa io tsy nandeha ho azy fotsiny tamin'izao akory natongavana tamin'ny FJKM fa nisy izay fifanolonana ny madinika sy ny lehibe misy ny fifanjona amin'ny zavatra nitranga teo amin'ny fiainan'ny firenena ny zavatra nitranga teo amin'ny fiainan'ny firenena nisy ny fitolomana ho amin'ny fahaleovatena sika malagasy tsy nanaiky mihitsy ny zana fanjanahantany fa dia tao mandrakariva foana ny fanoerana ny amin'ny fanjanahantany ary io resaka fanjanahantany io tsy resaka hoe fanjanahantany teo amin'ny ara-pirenena fotsiny fa tafiditra tany anatin'ny fiangonana koa ny fomba fietrika sy fomba fihevitra azona manazava ny fivavahana kristianina tao fotoana ny fanjanahantany samy hafa be le fomba fitenenana ny resaka fanjanahantany tamin'izany fotoana izany sy ny resaka fanehoana ny fivavahana kristianina za tsy hitanisy eto ny fepetra isan-karazany izay natao hafa moa ny fomba fiainan'ny fiangonana katolika hafa ny fomba fiainan'ny fiangonana protestanta fa ireo fahasamy hafa ny isan-karazany izay tranga ireo ny manazava azy sy mandeha hatrany amin'ny fotony sy ny fakany dia mbola sarotra koa ny mandray fa ny zavatra nitadiavina fotsiny dia ny hoe misy dikany ve eo amin'ny fandehan'ny fiainana sy ny finoana kristianina ny zavatra izay noheverin'ny malagasy tranainy ka ahoana no ampivoarina ny malagasy tranainy io mba handraisan'ny feno fivavahana kristiana ka hialana amin'ny endrika fahasamihafana zay anana ny fivavahana tany amin'ny tany eoropeana zay zavatra zay zany nanetsika reo malagasy izay mandrakariva olona tia tanindrazana reo malagasy reo ka le fitadiavan'ny fahaleovatena tsy tao amin'ny firenena ihany no nitadiavan'ny fahaleovatena fa tao amin'ny fiangonana koa mitady fahaleovatena izy ka izay zavatra zay no hitantsika niteraka ny FJKM satria ilay hoe fiangonana kristy eto Madagasikara ny FKM zay nandimby ny asan'ny LMS na ny hoe fiangonana ara-plazantsara eto Madagasikara zay nandimby ny MPF na ny fiangonana Frenzy Malagasy zay nandimby ny FFMA ireo no nitambatra tao anatin'ny FJKM nefa tsy ireo ihany no heverina fahatambatra fa nisy ny ezaka natao hoe tadiavina koa ny kambanan'ny loteranina amin'reto réformé reto io moa de problème ngeza be ara-pinoana ny resaka loteranina sy réformé tsy eto amintsika ihany fa amin'ny lafiny aeran-tany io koa nefa mbola efa misy fifanantonana ary amin'izao fotoan'izao fa misy komity ombona ny réformé sy ny loteranina ary zany ny komity ombona ny loteranina sy ny réformé zany manosika antsika ao amin'ny fandaliana bebe kokoa nefa ny fifanantonan'ireo fiangonana samihafa antsoina hoe ny réformé fendrasana ny faneken'ny loteranina ny fampiraisana mbola ankinina amin'Andriamanitra fa izy ny tompon'ny asa dia mahafantatsika ny amin'ny hoe ahoana seholy mitondran'Andriamanitra anjara fa nitadiavin'Andriamanitra amintsika dia ny hoe ananantsika fanetrentena ananantsika fiainona ny zavatra maro samihafa zay mety mitranga midona ny atsofintsika ary indrindrindrindra ny fanolorantena ho fiasan'Andriamanitra dia mihoatra lavitra ny fizarazarana zay ataontsika olombelona ny anara-pinoana sy ny isan-karazany eny eo amin'izao fiainan'ny fiangonana izay intsoina hoe kristianina izao dia zavatra olombelona ireny mety ho rahavan'Andriamanitra ankehitriny atao amintsika izao mandroso be le hoe Jesosy Kristy ho any Madagasikara andeha atolotra ho any Jesosy Kristy Madagasikara ndesika rehetra hiara-mivondrona tsy asiana anarana tsony hoe Jesosy nde isika rehetra hiara-mivondrona raha ohatra ka misy zany azo lazaina fa vokatry ny lalana nalehan'ny FJKM teo amin'ny fitadiavana fampiraisana izany fahatongavana amin'ny hoe andeha isika fanaiky sy anaiky fa iray ihany ny tokony endriky ny finoana kristianina iray ihany le Andriamanitra ivavahana iray ihany ny fijorona vavolombelona ary indrindra fa ohatry ny mihamafy ny asan'ny satana amin'izao fotoana izao ka raha tsy mirahina tsara isika dia hita amin'ny satana foana ny lalaovana ny finoan'ny olona ka andravana n'izay veritsika hoe ho firaisana zay zavatra zay zany ny zavatra tiako nylazaina fotsiny eo amin'ny fiheverany amin'ny hoe fanombohan'io resaka FJKM io tsy zavatra mantamanta io important naloha nanaovana fandinian'ny komitin'ny firaisana eo amin'ny hoe ampijoroana ny FJKM tsy zavatra moro zany na andaniana rondo
nisy mikely aina atao amin'ireo zokony tamin'ny mpitandrina eto amintsika ary reo olona zokony ireo nanana fomba fijery sy fomba fihevitra izay nampifanindrotra mihitsy ny fitiava-tanindrazana sy ny finoana ary zay nampifanindrotra sy ny finoana izay amin'ny lafitra anankiray na amora ny fampijoroana ny efizika emina nefa amin'ny lafiny ilany koa na amora ny fanitarana ny asan'ny fiankonana tao anatin'ny firenena ary zay zavatra izay no dia zavatra lehibe tsy tokony ho dinganimpotsiny eo amin'ny fanaovana ny tantaran'ny efitsika emina. Misaotra tompo, andeharintsika hiditra avy hatrany amin'ny hire dia